avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Miamaro ny malagasy mankalaza ny taom-baovao malagasy amin'izao fotoana oharina tamin'ireo taona maro ny fandimby. Ho an'ny teny Mahamasina maherin'ny roa alina ireo olona tonga an-tsena ny taom-baovao malagasy tamin'ny alalany tsy mandrimandry. Volamena efa taonina no nahondrana ny sokosoko ny taona 2022 hatramin'ny taona 2023 nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty androany. Ivoaka ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao ny anaran'ireo minisitra handrafitra ny governemanta vaovao ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika androany. Iompana bebe kokoa amin'ny antsoany rehetra ifanolo-tanana sy ara-iasa ka tsy ho reritsony ireo olona mitondra ny trisomie 21 fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie amin'ity taona 2022 ity. Anovelany niakatra 10,100 ny barilina ny solika fandrehitra ary nahitana fiakarana 5,300 ny vidiny entona fandrehitra any Eropa taorian-daroka bomby ireo fodrafitrasa famokarana angovo any Moyen-Orient ny antsiprian'ireo. Fotoana ny fampalalam-ba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fatena ny araba tombo kilasy tombo vava manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay etya mpanombohana dia tsy hainy tsy araba ny malagasy rehetra nahatratra ny taom-baovao malagasy tamin'ity anio ity ary samby hotratry ny arivo mitsingeringerina avokoa ane isika mianakavy. Fa mikasika an'izay taom-baovao malagasy izay no hanombohantsika ny fampalalam-baovao. Miamaro ny malagasy mankalaza ny taom-baovao malagasy amin'izao fotoana oharina tamin'ireo taona maro ny fandimby. Fahombiazana ho an'ny mpandala fomba izay tsy nitsahatra nanentana ny mpiray-tandrazana izany ary arian'ny kolotsaina malagasy. Ho an'ny teny amin'ny kianjany Mahamasina manokana maherin'ny roa alina ireo olona tonga an-tsena ny taom-baovao malagasy tamin'ny tsy mandrimandry alina ho ny mpikarakara. Andoharantsika ny antsiprian'izay. Fotoana iray manandanja anamafisan'ny malagasy ny mahizy azy ny taom-baovao malagasy aseho mandritra ny fankalazana avokoa ireo endrika fanajana sy ny fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny soatoavina maha malagasy. Tsy fanamarihana na fety fotsiny ny taom-baovao malagasy fa fotoana ihany koa anamafisana ny fihavanana, anandratana ny kolotsaina ary hitandrona ny asina eo amintsika malagasy. Ho an'ity taona 2020 ity, ny amaro ny malagasy niverina andoharano ka nahatsapa ny lanjany ity fotoana iray tsy manampaharoa ity, nitomboisan'ny olona ny abetsaka ny faritra nankalaza ny taom-baovao malagasy. Ho an'ny teto andrenivohitra hatramin'ny tsy mandrimandry fitsenana ny taom-baovao, feno hiboka ny kianja be ny Mahamasina tamin'ny alina, fandresena ho an'ny mpandala fomba malagasy izany ary reharehan'ny malagasy iray manontolo hoy ny teo anivo ny vondrona famato mpikarakara ny hitsika. Maherin'ny roa alina olona zany no tonga teto amin'ny kianjan'ny Bareta amin'ny fankalazana. No tanterana androany ny tatao. Inona moa ny tatao? Ny tatao dia ny fizarana varo an'ny vahoaka tondra dronono sy tantely ilofana to sy vorovorokena. Inona moa izay hoe to sy vorovorokena ilo miaraka amin'ny vary tondra dronono izay? Misy lalam-panafany mazava zay ny vary ny fototsiny ainy, vary ny foto-tsakafon'ny malagasy, ny vary Andriamanitra arak'izany, ny ronono, ho safinono konso, ho safinono kontsara mandritra ny taona, ny tantely, ho mamty ny vola, angidy lavitra ny faty, ny to, ho to sy tanteraka ny zavatra okasaina rehetra mandritra ny taona, ary ny vorovorokena, ho vory ny arena, ho vory ny fananana, vory ny fahasaovana ray manontolo. Akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitsofandrano ho firarian-tsoa, firenany tsara rehetra ho an'ny vahoaka sy ny ambanilanitra ray manontolo ho atao andro tsy fiasana ny fandraisana karama ny andro ny taom-baovao malagasy. Ao anatin'ny fiandrasan'ny
dingana ataon'ny zareo amin'ny ministera sika. Efa hita ny ezaka ataon'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy manome lanja ity fotoana ity fa mila amafisina ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny lafiny ara-dalàna na ara-panjakana, izany hoe tokony atao ofisialy ny fepetra iraisana momba azy io, hoy ny fanehoan-kevitra ireo tonga nanotrona ny fankalazana teny Mahamasinandroany. Nafinaritra ka mba malagasy efa mba miverina ny loharano dia samy makalaza le izy. Mba atao ny antsika fa ny an'olona ry ankalazaintsika ohatra ny ampito izao tsy miasa nefa ny antsika mbola miasa ny mpiasa mianatra mpianatra mitovy fiainana andavanandro. Mahafinaritra taom-baovao malagasy dia mahafinaritra. Dia makalaza daholo ny vasary moa kalazanako ny tena indray tsy ankalazainy. Eny efa nankalaza tamin'ny herintaona fa azo vao tena hoe tafaroboka bebe kokoa noho tamin'ny herintaona. Le zao zao sura misy misongadina be amin'ny tenanao sy ny fiarahamonina rehetra e. Dia zavatra ataony. Dia izay maharesy lahatsanay. Fa tena hoe nafinaritra le izy ary maniry dia maniry ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky vorona any amin'ny faritra na ny eto ampovoantany mba samy anaja ny fombany ary akalaza izany tombaovao malagasy zany. Dia le mbola misalasala hoe avril, marsa, septambra ho mangataka antsika rehetra mba iraisaina satria ny tanjona dia iray ihany dia hanandratra ny kolotsaina malagasy. Ankoatra ny teto Antananarivo, toerana maro tany amin'ny faritra sy faritany ihany koa no fantatra fa nankalaza izay taom-baovao malagasy 2024 izay. Neran'irebika ny famotona tamin'ny toerana iray ireo vahoaka nanamarika ny tsy mandrimandry sy fitsenana ny taom-baovao ho an'ny tao Toamasina ohatra. Fotoana ihany koa natokan'ireo mponina anesorana ny ratsy rehetra nandritra ny fandalovan'iny rivodozagezany iny ny fanamarina ny taom-baovao malagasy 2024. Ankoatr'izay, ny afo tsy maty dia natao ho mariky ny fanajana sy ny fanomezan-kasina ireo mpiray-tanindrazana mbola sahirana noho ny rivodoza. Fatao anatin'ny hafaliana sorakoraka ihany koa no nanamarian'ny vahoaka n'Antsirabe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona 2024 ity nisy ny fizarana ny afo tsy maty izay natao manoloana ny kianja ny fahaleovantena tany an-toerana maro ihany koa ankoatr'izay no nahitana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ity androany ity. Andoharantsika ny Antsipriana. Tao anatin'ny hafaliana sy ny horakoraka tanteraka no nanamariany vahoaka ny Antsirabe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona 2024 ity. Nisy arak'izany ny fizarana ny afo tsy maty izay natao teo anoloany ny kianja ny fahaleovantena tany an-toerana ary aveo nitohy tamin'ny hetsika ara-javakanto maro samihafa izay nanamarika tanteraka ny kolotsaina sy ny soatoavina maha-malagasy. Io afo efa nisy hatramin'izay hatramin'ny fahagola ary mafy tsy maty azy dia tsy maty mihitsy io. Dia amin'ny finoana malagasy dia midika Andriamanitra miditra ny trano ny afo tsy maty satria hazavana. Dia ohatr'izay ihany koa zany antsika ny afo tsy maty midika fahasoavana, midika fahombiazana. Raha bangora zany dia ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy ny miditra mitokantrano tsirairay amin'izao fakanan'ny afo tsy maty zao. Ny zava-dehibe ny firetana zany dia midika manala ohatrany hoe manala ny ratsy rehetra, manala ny ratsy tamin'ny taona lasa fa mba madio indray zany ianao miditra ny taom-baovao. Ao azy moa zany fa amin'ny maha-malagasy dia tsy maintsy mba mametraka ny ampotoa maha-malagasy hoe nen'ny olona raha ve tonga eto asandratra dia ny antena indray no sanatra io atao ohatran'ny sanatry ny vava hoy ny antsika indray hoe no atao valalana ambo. Fa dia miezaka zany manao fanentanana ihany koa indrindrandrindra ny tanora mba hitodika amin'ny malagasy azy satria tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy manana amin'ny maha izy azy mitandrina ny kolotsaina. Nisokafana androany ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ao amin'ny komina Ambohitra Manjaka distriktan'ny Ambohitra Atrimo. Aharitra 3 andro ny fanamarihana izay arahana amin'ireo zanadranavaly namonina ao amin'ny vohitra Anosy Manjaka ary ihany koa ireo avy amin'ny vohitra Ambohitra Manjaka dia ireo taranaka Andriamanjaka tokana. Androany zany dia iarahana amin'ireo mpianatra rehetra, ireo vahoaka ary ireo zanadranavaly sy ny taranaka Andriamanjaka tokana ary ny efadrefadre eto amin'ny komina Ambohitra Manjaka. Ny taom-baovao malagasy dia fandroana, zany hoe fanadiovana, fifamelan-keloka, fifanomezan-tanana ary indrindra fifampihavanana ny samy malagasy, fampihavanana ny zanaka Ambohitra Manjaka ka tonga antsika anana hery hiatrika indray zany ny taona vaovao. Iverinay ato amin'ny komuna fa rariny sitsiny
raha ny commune manokatra zany androany satria raha ampitso a de eny anosy manjaka miaraka am'zanadrana valina ary raha afaka pitso kosa de ery ambony vohatra ianaka am'taranak'andriamanjaka tokana sy ny efadrany fa androany zany na mafanomboana azy a de eto amin'ny commune ambotry manjaka no atao fotikevy dehibe de izay tombo avao malagasy zany hoe fampihavanana fanadiovana famelan-keloka ary indrindra fifanomezan-tanana sy fihavanana ahafahany zanaka ambotry manjaka miroso amin'ny fampandrosoana araka ny tantara mankalaza ny taom-baovao malagasy fa 5 taona isika amin'ity taona ity samba ny hoy ny fanazavana no nisy ny fiaraha mankalaza teo amin'ireo taranaka mpandala ny fomba malagasy sy ny komina Ambohitry Manjaka. Raha miditra amin'ny taona 1920 ny taona grégorianina ny antsika kosa fa 590 taona zao tsika nanomboana nanomboka tany amin'ny mpanjaka Ralambo niaraka tamin'ny mpisorona biby no nanomboka nanao an'io dia zay mahatonga azy 590 taona. Ambotry Manjaka ny renivohitra Nosy Manjaka satria eto ny commune ary efa fampiresahana ny ben'ny tanàna dia hoe ny fotikevitra ny ben'ny tanàna dia hoe ny kolotsaina no tena be azy natao eto dia niaraka tamin'ilay zanadrana valina izy miaraka amin'ireo taranaka Andriamanjaka tokana dia hoe hiaraka anao an'izao zavatra zao. Raha ny fandaharam-potoana ny fankalazana tao amin'ny komina Ambohitry Manjaka androany nisy ny filaharam-be sy ny kabary tamin'ny tapan'ny maraina nitohy tamin'ny fampisehoana ara-kolotsaina dihy sy ny hira izany ny tolakandro ary no faranana tamin'ny fizarana arindrina afo tsy maty sy fanapohana afomanga izany ny ariva teo. Izay zany mifalifa malagasy ravoravo ny rehetra ao anatin'izay fa mila mailo ihany koa satria volamena efa taona no naondrana tsokosoko ny taona 120 hatramin'ny taona 320 nadritra ny fitondrany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha nitaditra ny fitsarana momba ny compte tamin'ity androan'ity mahery ny valonjato sy 3 miliara ariary ny volam-panjakana very ny taona 520 raha nitaditra atrany andoarantsika ny Antsipriana. Natsikafo ny fitsarana momba ny compte ny fitantanana feno gabraraka fanaovana ampimamba ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena nandritry ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina araka ny tatitra ampahy masona avoakan'izy ireo androany mahakasika ny fanondranana ny harena an-kibontany ambony ny tany tsy famerenana ny vola vahiny aorian'ny fanondranana ho an'ny volamena manokana 20 isanjato izany hoe mitetina mandidina ny 210 miliara ariary ny vola tsy miditra tao anatin'ny kitapom-bola panjakana teo anelanelany ny taona 17 hatramin'ny taona 20 volamena mandidina ny 4 kilao na mihoatra ny 4 taona no naondrana ntsokosoko tao anatin'ny 2 taona tamin'ny taona 20 hatramin'ny taona 20 raha ny tatitry ny fitsarana momba ny compte mazava zany fa ka ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena natao ny fitondranana Rajoelina. Mahakasika ny fanomezana lalana isehatra ao anatin'ny volamena indray dia nisy procédure izay tsy tao anatin'ny code minier nampiarina tao anatin'ny fanomezana lalana io tamin'ny taona 20 dia ny fangatahana fankatoavana eo anivon'ny conseil des ministres izany dia miteraka tsy fitoviana fitantanana teo amin'ireo mpisehatra amin'ny harena-kibontany. Ny taona 20 ka hatramin'ny 3 sy 20 kosa dia raha ny totanisa ofisialy dia tsy nisy mihitsy volamena nivoaka teto Madagasikara kanefa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nahitana volamena teo amin'ny 4 kilao teo mivoaka teto izay azo tombanana any amin'ny 590 miliara ariary. Dikan'izay zany dia nisy ny fanoranana tamin'ny tsy ara-dalàna. Fenokotrano an-trano sy tsy fanarahan-dalàna ny tsenam-barim-panjakana tamin'ireo tetikasa notanterahany ministera nanaovana fitsiriana tamin'ny taona 20 hatramin'ny 20 nanamafy ny fitsarana momba ny compte fa mbola tsy vita tanteraka akory ny asa na tsy natao mihitsy dia efa nalohan'ny fanjakana avokoa ny teti-bola rehetra tranga izay hita tamin'ny fanamboarana ny hôpitaly sy sekoly ary kianja manara-penitra ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ny kianja bareny Mahamasina sy ny maro hafa mibaribary ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kitoto mahakasika ny fanamboarana ny tetikasa lehibe Tanamasoandro ny lalambe migodana ny fitaterana teleferika ny famokarana herinaratra 105 mégawatt izay tsy tanteraky ny fitondrana teo aloha miopapana ny fandaniana sy famoahana ny volam-panjakana amina miliara maro saingy tsy vita ny asa raha ny fanazavana. Ohatra amin'izany ny mikasika ny Nouvelle Ville
Tanamasoandro izay tsy tanteraka hatrany farany fa mijanona tena andalina tena ny asa noho ny tsy fampino vola entimanana sy entimanohy kanefa dia efa nandaniana hatrany amin'ny 32 milliards d'ariary hatramin'ny nanomboan'ny asa. Ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fanamboarana ireo hôpitaly manara-penitra miisa 3 manerana amin'ny nosy izay mitotaly hatrany amin'ny 101 milliards d'ariary ary efa miaraka amin'ny fampitaovana feno ho an'ny hôpitaly. Efa naloha avokoa ny totalym-bidin'izy ireo kanefa rehefa nanao fidinana ifotony ny fitsarana momba ny compte tao anatin'izao fitsirina izao dia maro amin'izy ireo no mbola vao andalam-panamboarana. Ny sasany kosa efa vita ihany saingy tsy afaka ampiasaina noho ny tsy fisian'ny fitaovana enti-miasa sy mandray ireo marary. Ho an'ny tranon'ny kolotsaina sy ny serisera izay miisa 7 ary mitetina 7 milliards ariary izay mariany etona fa saika efa volovolo avokoa izy ireo tamin'ireo fito izay efa notokanana ohatra dia ny anankiray dia efa nirodana tanteraka ny tao Morondava. Farafangana sy manakara izay nanaovan'ny fitsarana momban'ny compte fidinana ifotony dia hita fa tsy vita hatrany farany akory ny asa kanefa dia efa voaloha 100 tetika asa lalambe migdana na autoroute tsy mbola nonerana ireo mponina voakasiky ny tetika asa mifanaraka amin'ny 20 kilometatra voalohany izay efa vita raha tokony efa natao talohan'ny fiatombohan'ny asa zany ary nahena ho 10,000 ariary ny metatra toradroa ho an'ny tany efa vita titra raha 10,700 ariary zany teo aloha tsy fantatra izay antony. Fatiatoka goavana no babe ny fanjakana noho ny tsy fisiany mangara ary fanaovana ampimamba ny volam-bahoaka tamin'ny fitondrana teo aloha. Natratra manodidina ny 703 miliara ariary ny volam-panjakana very ny taona 2022 noho ny famoaham-bolam-panjakana tsy nanara-dalàna araka ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty hatrany. Dika voalohany fahafatesana satria zany vola zany dia tokony efa nahavitana fametrahana an'ireo fitaovana izay ilain'ny any amin'ny hôpitaly beraky ny Madagasikara toy ny scanner, hoe dialyse sy ny imagerie ary ny faharoa dia midika ihany koa fa fahampatony zanaka malagasy satria io vola very io dia efa nahavitana ny fanatsarana tsy hoe fampianarana amin'ny rahan'ireo fampitaovana sy ny indrindra fampidirana ny mpampianatra ary ny farany dia midika koa hanoanana satria vola fa tokony nahavitana ny tsy hoe garage na todrano sy ny fanatsarana ny lakandra manondraka ny tanimbary sy ny tanimboly any amin'ny toerana mpamokatra toy ny any loatra any aminay sy any amin'ny Marovoay. Momba ny fividianana ny masom-boly vary safiotry avy any Chine ny taona 2023 izay mitentina 9 miliara ariary. Tsy voahaja ireo fepetratakina mikasika ny fahasalamana ny zavamaniry. Hita fa nisy trangana retina ny vary safiotry no zaraina ka voan'io trangana retina io ny vary avy any an-toerana ankehitriny toy ny vary tsembaka sy makaolika raha ny tatitra hatrany. Ankoatra izay maro amin'ireo fananam-panjakana toy ny fiara, kodiaran-droa, tany no misy mibody sy manjavona tsy hita amin'ireo ministera isan-karazany. Nanjaika ny kolokolo sy firaisana sy kombakomba ihany koa ny fandraisana mpiasa-panjakana ka misy ireo olona efa voaray manatanteraka ny asa saingy tsy manana ny diplôma mifandraika amin'izany akory. Mahakasika ny fitsariana ny tetikasa novatsy ny banky iraisam-pirenena nahitana fanodigodonam-bola sy fitaovana ny fanatanterana ny tetikasa branchement mora amina miliara ariary ihany koa voahodikodina tamin'izany. Izay ny tatitra nataony ny fitsarana momba ny compte fa ivoaka ny fiandohan'ny herinandro avy izao ny anaran'ireo minisitra izay andrafitra ny gouvernemanta vaovao raha ny fanazavana ny entin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika androany. Ankilany amitaky fandraisana andraikitra sy fampiaran-dalàna ny fahaverezan'ny vola. 803 miliara ariary ny taona 522 hoatrany ny filoham-panjakana nandritra ny fanatriany ny tatitra Babe Maso nataon'ny fitsarana momba ny compte tamin'ity androan'ity rina fitiavana. Tsy ho ela itsony ny famoahana ny anaran'ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta vaovao tarihan'ny Premier Ministre Rajaona Arson Mamitiny hoy ny filoham-panjakana ny Colonel Mikael Randrianirina. Vinavinaina amin'ny herinandro ny alatsinainy na talata ho avy izao izany. Hentitra ny fifantenana izay ho minisitra raha ny nambarany. Tsy zahay tsony no mifidy ny olona atao entretien fa misy an'izay atao hoe polygraphe zay ny ampiasanay en présidence ao nanafaranay spécialiste avy any ivelany izy io le polygraphe
au lieu de demander fa zahay demande any amin'ny CIS ohatrany mahazatra le demande d'enquête de moralité dia le polygraphe no mametraka ny moralité le olona tsirairay fantatrareo zany atao hoe polygraphe zany fa détecteur de mensonge ao anatin'io tsy maintsy ho hitanay ny olona corrompu sy ny olona zay mety hanampy anay ny olona zay hamadika ny tolona nataony tanora sy ny olona zay tsy hamadika ny tolona ny tanora zahay dia mila mpiara-miasa madio tsy adio zato isan-jato fa rehefa mba mahatratra any amin'ny polisy an-jato no madio amin'ny fanjakana io miova ty Madagasikara ty zay ny somary mahela kely ny fametrahana ny gouvernemanta satria mbola mandalo ny polygraphe daholo ny rehetrarehetra dia zay négatif ao anatin'io zay miiba avy ao amin'ny polygraphe tsy raisinay manao entretien tsony fa izay miabo anatin'ny polygraphe io no raisinay sy ny prime ministre manao entretien dia mahareta kely tokoa fa mila mametraka zavatra tsara tsika eto Madagasikara. Manoloana ny tatitra navoakan'ny fitsarana momba ny konty amin'ny fahaverezan'ny volam-panjakana 703 miliara ariary mahery sy fanondranana antsokosoko ny volamena mila fitantanana madio sy mangarahara ho tombontsony ny firenena. Reny zavatra rena dia mitaky anay tokony andraikitra andray andraikitra avotrany ampiarana ny lalàna mantsy tokony ampiarana ny lalàna rovaina izay tokony tsy mety tamin'ireny voalaza teo ireny satria zahay dia mandray ny cour des comptes ho mpanolotsaina nay mpitondra fa tsy fahavalo akory rehetrarehetra any ny zavatra tokony vitatsika anatin'izany 3811 miliara zany ny lalana zay simba amin'izao io hôpitalitsika io ny sekoly ny université ny momba ny mpampianatra ny momba ny mpitsabo momba tsika rehetra fiasam-panjakana raha ohatra ka misy n'izany fitapolam-panjakana raha natadidinareo tamin'ny fotoana nanomezanay lalana ny fanomezana an'ireny permis minier reny tamin'ny conseil de ministre dia nasoronay ny volamena tena nasoronay mihitsy hoe sauf or anatin'le conseil de ministre mbola tsy manome permis minier zay zany hoe mbola anatin'ny mamolavola zay rafitra hitantanana ny volamena io mba hahafahantsika za moa tsy te hampiasa le terme hoe nationalisation fa mba hahafahantsika fanjakana mame ny volamena io mba azo mahakasika ny fitanterana teleferika izay nampibaben'ny fitondrana rajoelona trosa 2 miliary ariary ny vahoaka malagasy hatramin'ny taona 4 sy 4 toy izao ny fanehonkevitry ny filohampanjakana. Vola antsika malagasy no nampiasaina anatin'io dia mbola anatin'ny mitady an'izay vola olotsika koa io vola be ny lany tao tsy ho sombaina ohatra zao fotsiny fa mba ho tadiavintsika ahoana ny fomba ampiasana an'io mba azahoany fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy tombontsoa. Tsy aivona gouvernemanta sokasoka no atsangany eo araka ny efa nambaran'ny prime ministre izay ministra mahavita be ihany koa no mbola averina raha toka soloana vaovao izay tsy nahafa-po ny asa vitany hanafaingana ny asa fampantrona ho an'ny fanavaozana. Vaovao mahafinaritra ifampizaranana vetivety feno ray tapitrisy androany ny samy mpanaraka amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV mankasitraka anareo zahay teo foana nanaraka tsy tapaka ireo vaovao ny zaraina nandritra zay taona maro zay vonona trany ny ekipa ny vaovao ny Cool TV anomeny tsara trany indrindra amin'ny famoahana ireo vaovao mafana rehetra mitrangana eto an-toerana zany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa vaovao ara-potoana azy voamanana trany no ifambizarana ka mbola anasananao anaraka trany sy izara ny vaovao eto amin'ny pejy mankasitraka indrindra tompoko tamin'izay fifanomeza tanan'izay fa goragora sy fenoka an-trano an-trano ny fanomezana tsenam-barim-panjakana ho an'ireo orinasa nahazo tolobidy amin'ireo lalana vita ao Mahajanga tamin'ny tanàna izay efa misy fahasimbana sahady amin'izao fotoana izao tsy feno fepetra ara-teknika nanatanterahana ny asa ka ny commune no handray an-tanana ny fanampenana ireo lalana izay efa misy lavadavaka amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Miovitrovitra avokoa ireo fitaovam-pitaterana mandalo amin'ny lalana feno lavadavaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. 7 volana ty aoriany nahavitan'ny fanamboaran-dalana teto an-toerana. Fitohanan'ny fiara lavareny rehefa amin'ny fotoana fanenjehan'ny mpiasa sy mpianatra lera fa tiantoka sy fahasimban'ny fitaovana izay hitarainan'ireo mpamily bajajy. Tsy ampy 2 mois akory na 3 mois dia efa simba ilay izy fa le antony zany tsy fantatra inona mahatonga ilay izy fa jereo zao teto voalalana amboarinareo reto vita ilay izy dia ny ampiasana 3 mois 4 mois dia efa simba sady fa tena grave fa tena mila fanamboaranareo fanjakana jerena akaiky mihitsy reto asa reto fa tena tsy mamango ilay izy ratsy fa tena simba sady ilay izy le voatsela namboarina teo le fiantsaikan'izay aloha voalohany simba ny roulement tena manimba bajaj aloha ilay izy
satria anao anaty mandeha normal lasa miteraka amboyatay azy ny sasany manimba pièce tena zay ndro voka-dratsiny. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny teknisianina veonivony commune ambony vohitry Mahajanga tsy voahaja ny arifenitra ny fanamboaran-dalana amin'ireo toerana ahitana fahasimbana. Ny lalana en alignement droit zany mahitsy le lalana tsy maintsy en toit zany manao ohatran'izao zany le izy manao ohatran'izao. Dia araka ny hitanareo io na anareo afaka mijery tsy misy an'izay bombement zay mihitsy ity lalana ty. Ka izay ny mahatonga ny rano zany miangona eo ampovoan'le lalana. Manampy an'izay koa ny tsy fampiny avaloara le lavaka kely hitanareo le amin'ny sisiny reny le avaloara reny. Matetika zany ny entreprise locale tsy mampiasa compacteur pneumatique. Dia io zany ny tena nanaovanay exigence manokana mihitsy hoe tsy maintsy miara-miasa ny compacteur pneumatique sy compacteur agent lisse satria samy hafa ny asan'izy io. Tsy ny fanaraka tamin'ny boky nandraikitra ny fanarahana tany amin'ny fanolorana tolobarotra ny zavatra hita nandritra ny fanatanterahana orinasa ny asa. Ny olana tsina dia mety miteny fotsiny ny mpanao ny passation de marché mila manana engin, mila manana zao dia manao ina le olona manao sous location izy amina olana anankiray izay manana izay tsy anazy akory le izy, tsy voafiny akory lay fitaovana izay ampiasana an'le sy faharoa dia ny fieritreretana ny fakana tombony ambony miopapana mihoatra ny tokony ho izy fanaraha-maso. Io lay contrôle io ngeza be ary io matetika no tsy ampy lay mikimaky ny commune sy ny orinasa ohatra sy ny mpanao ny contrôle dia reny rehetrarehetra reny no izahantsika tsaraina ty amin'ny cahier de charge mba tsy verena ny fampitena asa trany. Orinasa telo samihafa no nahazo ny tolobidy nanatanteraka ny fanamboaran-dalana teto Mahajanga farany teo. Lalana namboarin'ny orinasa tsy nanaja ireo fepetra efa voatanisan'ireo tompona andraikitra no tena ahitana lavadavaka. Rehefa mandeha ny lancement ny appel d'offre mijery ianao anatin'le offre n'le olona zany ingénieur 25 ans d'expérience 30 ans d'expérience misoratra ao. Rehefa mandeha le chantier tadiavinao iny ingénieur iny tsy inona ingénieur sur place eo fa iny zany nataon'le entreprise azahoana le marché fotsiny. Tandrevaka sy kitranotrano ataon'ireo olombitsy manana andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny fahatombanan'ny asa no miteraka fandaniam-bola miverimberina izay tokony hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Mitodika amin'ny fitohizan-draha raha-mpanjakana ny mason'ny mpampiasa lalana ty Mahajanga amin'ny fanadiadiana mikasika ireo andraikitra tsy tanteraka sy ny fisian'ny tolobidy amin'ny fanamboaran-dalana mbola tsy vita ao anatin'ny tetikasa manaraka. Iverenantsika vetivety ny vaovao mandidina ny kolikoly. Tafahitsoka anaty fantrana trano sika no ireo fandikan-dalàna amin'ny sehatra maro samihafa indrindra eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana mila mandray andraikitra amin'izay misy azy ny isam-batan'olona mila jerena ary tokony saziana ihany koa ireo nampanjaka ny kolikoly teto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra samihafa andao rahantsika ny antsiprian'izay. Maro ireo fanakianana sy fanitsiana nataon'ny olom-pirenena isan-tsokajiny raha ny asa-panjakana sy ny tsenam-barim-panjakana ary ny fampiasam-bola-panjakana no nresahana. Isan'ny nandraisana fitarainana betsaka tamin'izany ny fitondrana teo aloha no tarihan'ny Andry Rajoelina no ireo tsy fanaran-dalàna isan-karazany. Ankehitriny raha malala sy hananana porofo mazava ireo tsy fanarahana lalàna sy ny tsy fiainonany hafa izay noraisinao fanenjehana sy tsy fitiavana teo aloha. Tsy magaga raha miaina sy mizaka fahantrana lalina tahaka izao ny firenena araka ny fanazavana voaray. Efa amin'iny tsika no mahandro ohatran'io fanjakana satria ny asa endreketan'ny fanjakana no lazainy eo mbola tsy miresaka an'izay sehatra tsy miankina izy fa fitantanam mbola mpanjakana ny faharoan'izay dia ozy aho hoe voamarinareo mpanao gazety voamariny malagasy za zao fa tamin'ireny fanakianany reny na mbola tamin'ny président senary dia anisan'ny teny an'ireny tsenam-barim-panjakana tsy manaraka ny lalàna tokony fe azy fampiasana mbola fanjakana zay tsy anatin'ny lalàna ny loi de finance efa nilazaina daholo reny ary nanairana ny fanjakana tamin'izany fotoana zany fa niraisina foana hoe tsy fitiavana fa dia zao zany dikan'izany dia marina le kabary teo hoe anarenana ny lazana an'ireny noho ny tsy fitiavany manenjika fotsiny nareo dia porofo reny zany zao milaza ny fomba ny tantanana an'ity firenena ity tao anatin'ny fitondrana farafaratsy fitondrana ny Andry Rajoelina. Mila manamafy ny andraikitra efa noraisiny ireo tompony andraikitra isan'ambaratongany. Tokony hanao fanadihadiana araka ny zava-misy manoloana ny fanaovana tsinotsinona ny lalàna nataon'ireo mpanao kolikoly maro samihafa teto amin'ny firenena. Araka izany
tsy tokony avela ho afamaina izay nandika lalàna ary tokony hosaziana araka izay nataony avy. Tsy maintsy tsiriany reny jerena izy andena tompona andraikitra, izy ny tokony hosaziana, izy ny tokony arak'izay zavatra nataony. Fa raha vela fotsiny pasohana fotsiny io dia mahantra ny firenentsika. Zany zatao mihitsy hoe fanendrehana ara-politika. Tsisy politika iny androany iny, fa ny zava-misy ny tsirian'ireo mpitsara, fa tsy hoe ny tsirian'ny mpanao politika. Dia anjara fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana izao, manao fanadihadiana, manao makany amin'ny tsara, tsaraina any amin'izay tokony ho izy, fa tsy tsaraina mampanohatra azy na manohana anao. Tsehivona, isan'ny loha-hevitra ny fantoany resaka teo amin'ny Prime Ministre sy ny RAI, ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ny tsy fanasaziana arabolina, ny fanamafisana ny ady amin'ny fanadiovana vola maloto sy ny famerenana ireo fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Andrasana hatreto araka izany ny vokatra azo tsapahitanana amin'izany. Ny mpitondra fanjakana izay nanamafy raha teo fa ho entitra amin'ny fanamafisana ny rariny sy ametraka mandrakariva ny mangarahara. Nametraka taratasy fangatahana fanazavana mikasika ilay didy mivoaka tamin'ny fitoriana izay nataony Ravalomanana tojo ho an'ny ben'ny tanàna teo aloha teny amin'ny filakevim-panjakana nosy androany ireo mpanolo-tsain'ny tanàna Antananarivo. Fanontaniana miisa roa no apetraka izy ireo ka angatahana izy ireo valiny avy amin'ny Conseil d'État. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Fanontaniana voalohany dia fanontaniana ny heviny mahakasika ny didiny navoaka nanafoanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina teto Antananarivo renivohitra. Fanontaniana faharoa dia mahakasika ny ahafahana manazava ny lalàna 2024-002 andininy fahatelopolo amby zato vaovao izay milaza mazava fa ny PDS na ny délégation manokana izay mety hitatana ny tanàna Antananarivo dia tsy afaka hisolo toerana novinanoviana ny filan-kevitry ny tanàna izay rafitra mpanapa-kevitra ka mahakasika an'izay indrindra no antony ampanajana nametrahana fanontaniana ety amin'ny Conseil d'État. Dia izay ihany koa no entina misedry vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny antson'ireo fikambanana mandray an-tanan'ireo zaza trisomie, ireo olona trisomie, tratran'izay trisomie 21 izay ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21. Io ihany koa ny mahakasika ny Nouvegas Award ho an'ny taona 2024 anjerenan'ireo horonan-tsary, ireo tantara Nouvegas tsara indrindra sy mpilalao voalohany ny afaka tao anatin'izay tamin'ity taona 2024 ity. Aza misaraka aminay rehefa avy eo ary. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malioky lamba lafa mampiasa extra propre, tsy mandany fotoa ela, tena afapo aloha zaho. Za aloha tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakely tegna tiavako extra propre, izy managna hanitra maro be, surtout parfum floral. Tiako tianao fo ma chérie, fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. Nisafidin'ny marika Génie aho ary ianao
ianao koa miova ho génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte jouet, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny ampivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminà. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny aiky ary nampanantenina fa hanaraka fandaminan'ireo mpitatitra tuktuk ao Toamasina. Araka ny fanambarana izy ireo velona ho 500 ariary araka izany ny sarandalana raha toa ka hanampy akarin'ireo mpitatitra ho 2 ariary. Andao arahantsika ny antsiprian'izay tateriny Brudo Raseta. Manoloana ny fampiakaran'ireo mpitatitra tuktuk ho 2 ariary ny sarandalana, nanambarany commune Toamasina fa apiditra bus hitaterana olona. Teo anatrehan'izany, namoaka fanambarana ny mpitatitra tuktuk ary nilaza fa hanaraka fandaminana sy apidina ny sarandalana ho 500 ariary. Misy fikambanana maromaro eto fa zay ao amin'ny FMTMT rehefa nivory ary miaraka membre de bureau zao dia nandray fanapahan-kevitra araky ny resaky ny fanambarany monsieur le maire sy ny fanjakana amin'ny resaka fa 500 ny frais noho izany zay dia manaiky iverenan'le frais 500 satria misy loza nandalo tamintsika reny redoza sahirana avokoa. Tsika ihany koa zay mampiasa le teknika marina fa cas exceptionnel zavatra mitrango ohatran'ireny tsy teny rano na le 2 arivo kanefa amizao rehefa nandinika sy nijery nivory dia nanapa-kevitra zay fa anaiky le frais 500 na izany miankina amin'ny fifanarahana amin'ny mpanjifa sy ny mpitatitra ho izy ireo ny sarandalana ambonin'izay raha toka lavitra ny lalana. Nanamafy izy ireo fa tsy tokony hirosona ny fanafarana bus noho ny famaroan'ireo mpitatitra ho very asa. Ireo mpamily tuktuk izay traboina tahaka ny mponiny ny Toamasina rehetra ihany koa. Fa ho anay mpitatitra tsy navita nandà satria tsy afa-manoatra nanaiky ihany ny hafarana. Kanefa kosa raha ohatra ka lavitavitra ny toerana aleha sy ohatran'izay tsy mety hifagnarahana amina chauffeur ary sakanana io bus mba tsy hitsofotretriko satria tsisy velon-tegna zay chauffeur raha tsy amin'io zay fiara hoentinay tsiraikaraika avy. Ny antony nanken'ele firesagna atsika be ko mpanjakagna fa tsy be ko mpanjakagna. Allo agnaraka ny indiscipline raha ohatra misy voanjavoko ndraiky amintsika na afaka atsikany magnangataka frais miakatra. Zay aloha ny fitenena ko mialatsika aminareo tsy zay nagneky foagna fa efa nivory ny membre de bureau conseiller sy ny secrétaire diable rehefa nivory nanapaka ty zavatra ty fa tsy zay ny président nanapaka anazy. Sao de aminareo tsiny ndray zay sy président fa tsy zay hay nanao anazy fa zay tsy matotry ny fanjakagna zay nagnarahan'ele izy. Antenaina araka izany fa irindra ny fitateram-bahoaka ao Toamasina ary samy fampitsinjo na ny mpanjifa na ireo mpitatitra. Mamparefo ny fitantanana ny ala ny tsy fampin'ireo mpianala ho arina amin'ny velaran-tany misy. Hoy teo anivo ny aitondra raha tontolo iainana ny ala izay miantoka ny fampiroboroboana raha toe-karena. Maro araka izany ny asa maiky atakina isiny ny fiarovana ny ala sy ny fitantanana maritra ireo vokatra azo avy amin'ny ala tsy aro asoarivelo.
misana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana raha toe-karena eto antoerana ny ala. Mihoatra ny 700 ny mponina no miankina amin'ny arena voajanahary indrindra ny ala amin'ny fivelomany. Manome asa, manohana ny fambolena sy mitazona ny fahavokarany tany, mitahiry sy miaro ny loharan-drano. Ankoatra izay, loharan-bola mivantana ihany koa ny ala amin'ny alalan'ny vokatra natoraly toy ny tantely, raokandro, menaka manitra, ny angofo sy ny maro hafa. Araka izany, miteraka voka-dratsy sy maro ny fahasimban'ny ala. Lara-pahamehana araka izany ny mandrindra sy mitantana ny ala eto amintsika. Mbola misy azo antenana tsara ny ala eto Madagasikara, izay ny aire protégé-tsika fotsiny efa mihoatra ny 6 millions d'hectares. Tsika ihany koa teo raha tadidinareo vao nanome arrêté de mise en temporaire ny aire protégé vaovao izay misy 120. Manana anjara toerana lehibe ny ala amin'ny fampandrosoana ny firenena indrindra ao amin'ny fandrosoana lovain-jafy. Anatin'ireny ala ireny dia ahitantsika karazan-javatra maro iveloman'ny mponina. Izany hoe misitraka ny tombotsoa avy amin'ny ala izany hoe na ny service écosystémique amin'ny alalan'ny ala. Olana ankehitriny ny tsy fampian'ireo mpianala raha oharina amin'ny velarantany andreketany amin'ny fiarovana ny ala sy ny fitantanana maharitra ny vokatra azo avy amin'izany. 4 alina hektara no sahan'ny mpianala iray, raha toka tokony 2,000 hektara ny fenitra raha ny fanazavana. Ary ankoatran'ny olombelona vitsy dia mbola kely ihany koa ny fitaovana eo am-pelantanana. Ny mpianala moa araka ny fantatritsika dia vondrona iray mpanatanteraka lalàna. Ny dikan'izany ny lalàna no tena mibaiko ny asan'ny mpianala, fa eto Madagasikara araka ny fantatritsika, araka ny zavatra misy dia misy ihany ireo politika isan-karazany na ireo tsindry maro isan-karazany nanamboatra sy nanatsara ny fomba fiasa izay nandritry ny fikaonan-doha ahafahana miatrika ny tsindry izay miatra amin'ireo arena voajanaharintsika eto Madagasikara. Ary ao anatin'izay fanatsarana ny fomba fiasa izay ny fampitaovana isan-karazany. Maro araka izany asa maika isian'ny fitantanana maharitra sy ny fiarovana ny ala. Isan'izany ny fametrahana politika mahomby ho fampiroboroboana ny fampiasam-bola ho an'ny sehampamokarana ala sy ny voly azo avy amin'ny velarana midadasika. Ny ala sy ny toe-karena izay no loha hevitra fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny ala ho an'ity taona 2024 ity, izay nankalazaina mandritra ity herinandro ity. Notanterahana omaly 12 Martsa ny fanomezana mari-pankasitrahana Ecolabel. Ireo mpandrahara sy mpisihatra amin'ny fizantany miisa 4 na feno fepetra araka ny fanombanana natao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanajana ny fiarahamonina eny an-toerana. Ny ao Sainte-Marie izay misihatra sy mivelona amin'ny fizantany avokoa 80 isan-jaton'ny mponina Gaëtan Andriatsilavo no mitatra ny Antsiprian'izay. Mpandrahara sy mpisehatra amin'ny fizantany misa 4 no nozaraina mari-pankasitrahana Ecolabel no izy ireo nafeno fepetra amin'ny fiarovana tontolo iainana sy fanajana ny fiarahamonina ao Sainte-Marie. Ny ao toerana izay mbola isan'ny olana goavana ny fako plastika. Raha fatao fandavanandro le raha fa izany hoe fotsiny hoe le izy hoe mila soratana, mila trasy, écrite, zay foka ohatrany hoe mahafa kely an'le raha zay. Fa na zegny anaty zegny ndraiky mbola misy raha tokony ezahana ihany satria ny problème tegna goavana eto Sainte-Marie izany moa dia resaka plastika dia zay tsy ahitanay vahaolana mihitsy hatreto. Na eo aza ny fahazarana amin'ny asa andavanandro, nanaraka fiofanana sy nanady ireo fepetrany takina ireto mpisitraka mari-pankasitrahana ireto. Nisy ihany koa ny fanadihadiana natao. Karaha le nianarako tamin'ny formation supérieure zay nataoko, zaho no premier responsable amin'ny bateau zay misy zaho, dia zay ny zavatra nianarako tagny dépliqueky. Inona ho zavatra ampiasainao, motera hoa, dia misy nourrice, misy gilet sauvetage, dia misy boîte à gants na resaka pharmacie regny, ohatra passement misy olona amin'ny raha agnaty bateau, dia ino koa ankoatran'izay ozy, ao fa misy resaka poubelle agnaty bateau nahy, raha ohatra hoa client-nahy manao vivy izy na misy zavatra hoaniny, za mihitsy tegna hoe mandrara hoe tsy azo alatrika agnaty rano igny bouteille plastique aminao igny na verre ampiasain'izay na bouteille plastique, fa akato fa misy poubelle anankiroa, misy nina plastique dia misy nina verre, dia misy koa madinikely zay raha ohatra maratra ilay olo agnaty bateau spécial agnanovana passement dia alatrika ka le zavatra maloto. Dia nivolagna koa izy taminahy dia karakory ozy
raha ohatra midina avy agnatin'ny batona le olo mahita le kory agnaty rano mampitandrina kiliagna anao sa karakory awa tegna mitandry amiko mihitsy zareo hoe tsy azo raha tegna le kory agnaty rano sao dia mahita izy tsara nare dia tsy azo tapaha fa afaka alaigna sary fa tsy azo simbatiny le kory namagna miavola ozy le olo dia magnaja zay zavatra volagninao zay anao zaho za tegna magnaja mihitsy satria tsy mety satria karaha tsika mitokantragnontsika le trondro agnaty rano reo hoe koray no tragno fialofan-jare raha vao maty koray re tsisy tragno zare dia lasa tsisy laoka atsika andro hafa tetika asa irahan'ny ofisy ny fizahantany ao Sainte Marie sy ireo mpiara-miombo nantoka aminy ampiroboroboana ny fizahantany manga sy maharitra ny Ecolabel. I Sainte Marie izay isan'ireo toerana manandanja amin'ny fizahantany maharitra ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Na izany izanaparitaka amin'ny faritra hafa manerana ny nosy ny tetikasa. Ao aorianan'izao dia mbola mitohy ny fampiofanana sy ny fanombanana ireo mpisehatra ny fizahantany ka mbola misy certification au niveau amin'ny sehatra eo nivon'ny firenena eny iraisam-pirenena mba ho fantatra maneran-tany hoe toerana anankiray mahate-hitsidika i Sainte Marie satria ny mpandrarà ao aminy dia manaja ny fiainatra tontolo iainana manao ny atao hoe économie circulaire ary indrindra mampandroso an'izany hoe fizahantany lovain-jafy izany. Tsy efa natrany misehatra sy mivelona amin'ny fizahantany avokoa ny 700 mponina ao Sainte Marie. Antony mahazava-dehibe ireo tetikasa mikajy sy mametraka tontolo iainana maharitra ananana fizahantany maharitra. Iompana bebe kokoa amin'ny antso ho an'ny rehetra ifanolo-tanana sy ara-iasa ka tsy ho rery-intsony ireo olona mitondra ny trisomie 21 fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie iarahana amin'ny fikambanana Down syndrome Madagasikara amin'ity taona ity. Ny taona 2020 izay taona fahafolo amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21 eto Madagasikara. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Iarahanohitra ny fahatserovatena irery io ny lohahevitra nosafidiany ny fikambanana Down syndrome Madagasikara ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomie ny sabotsy 20 Martsa ho avy izao. Hetsika maro no tanterahana mandritra izany ary atomboka amin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mponina eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny trisomie 21. Ireto farany izay amafisina trano fa tsy aretina akory. Le trisomika amin'ny olona dala sy le filazan'ny fiarahamonina hoe orchidée dia te hanindry fotsiny hoe tsy aretina ny trisomie 21 fa toetena izany hoe hatrany am-boka no azahoana azy fa tsy safidy ihany koa ary tsy avy amin'ny zavatra natao foana satria fijery fiarahamonina dia hoe nanao foana iny nanala zaza dia tsy afaka tsara dia lasa ohatran'iny na hoe ninankinam-panafody tena izy dia lasa ohatran'iny tsy izay le trisomie 21 fa chromosome mihoatra anankiray. Zava-dehibe amin'ny fanentanana sy mifankalazana ny fampianana ny tahany fanilikilihana ireo trisomie 21 ary koa ny fampitomboana ny tahany fandraisana ny tanana sy ny fikarakarana azy ireny isitraka araka ny tokony ho izy ny zony. Hiavaka araka izany ny andro ny sabotsy ho avy izao ho an'ireo ray aman-dreny fikambanana pia ary koa ireo olona trisomie 21 eto amintsika. Ifety sy korana izy ireo ary koa aneo be maso fa mahavita tahaka ny rehetra. Journée mondiale trisomie 21 amin'ny sabotsy dia manafa anareo izay miara ifety aminay. Tevina trany ny taona 2024 no nanomboka nitondra sy nandamina voalohany teto Madagasikara ny fankalazana ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21 ny fikambanana Down syndrome Madagasikara. Talohan'izany mbola vitsy ny olona nahafantatra fa ny 20 Martsa no andro maneran-tany natokana ho an'ny olona mitondra trisomie 21. Hatramin'izay lasa fotoana lehibe isa-taona ho an'ny fanentanana sy fampahafantarana ity andro ity mampivondrona ny fianakaviana, mpiara-miombo nantoka, androm-panjakana, fikambanana hatrany amin'ny haino aman-jery.
ilay oronan-tsary maizom-bolana no voaositra ho tantara no vegasy tsara indrindra ho an'ny taona 5 nandritra amin'ny fifaninanana no vegasy award 5 izay no karakarainy Canal Plus Madagasikara. Isa olo izay mpilalao ao amin'ity tantara maizom-bolan'ity ihany koa no nahazo amin'ny mpilalao vehivavy mendrika. Larana voalohany ho an'ny mpilalao vehivavy Ratuka John izay nilalao hononan-tsary pikafo no mendrika indrindra tamin'ny mpilalao lehilahy nahazo larana voalohany ihany koa. Daniela Minoso. Ho fankasitrana sy fanohanana ireo mpamokatra malagasy sy ny ekipan'izay mameno ny atiny eo amin'ny fantsona no Vegasy. Nototosaina ho maly alina teny andafavaratra ny fanolorana ny amboary no Vegasy Awards andiany 5. Ho andreo nivoaka mpandresy tamin'ireo sokajiny avy tamin'ity fifaninanana izay nokarakarain'ny Canal Plus Madagasikara ity. Isanazo ny larana voalohany ka voaositra ho tantara no Vegasy tsara indrindra ho amin'ny taona 2022 ilay oronan-tsary maizom-bolana. Oronan-tsary isan'ny be mpanaraka amin'ny Canal Plus Madagasikara. Voasokajy ho isan'ny mpilalao vehivavy mendrika indrindra ka nahazo ny larana voalohany ihany koa Isaoly, mpilalao amin'ny oronan-tsary maizom-bolana. Ratuka Ijona mpilalao amin'ny pikafo no nibata ny amboara voalohany ho an'ny mpilalao lehilahy mendrika indrindra. Lanonana izay natrehan'ireo kalaza amin'ny oronan-tsary sy mpitantana ny groupe Réal ny Canal Plus. Nanomboka ny 15 febroary hatramin'ny 15 martsa teo no nanomboka ity fifaninanana no Vegasy Awards 2026 ity ka tantara mitoa manodidina ny 13 teo no nisafidianana ireo mpankafy nafana nahazo izao vokatra izao raha ny fanazavana. Misokajy ny faninana zany dia ny tantara mitoy izany ireo tantara mitoy rehetrarehetra nandeha nandritra ny taona 2024 dia ireo trano mpamokatra no minomine ny acteur sy ny actrice isaky le tantara. Izany hoe manana sokajy telo zany tsika ho zarana androany ny tantara mitoy ny mpilalao vehivavy dia ny mpilalao lehilahy. Misy ihany koa ny fankasitrahana manokana omena andreo izay nanao doublage, nanao ihany koa ny adaptation ana série à succès international. Raha iverenana, isan'ny telo voalohany jifain'ny mpijery, be mpijery indrindra ao amin'ny décodeur boky Canal Plus ny no Vegasy. Ijany amin'ny fiksiona tantara foronina ihany ny fifaninanana amin'ity taona ity. Isany koa ny contenu jeunesse alefa amin'ny fotoam-pialatsasatra ho hatrany teo anivon'ny Canal Plus Madagasikara. Fa mbola voafetra ny fahafahana ara-panatanjahantena ho an'ny tovovavy malagasy. Manoloana io isy ny andiany voalohany amina hetsika ara-panatanjahantena iray natokana ho fampiroboroboana ny baskety lalaovan'ny vehivavy. Hetsika izay ataony 20 martsa izao etsy Mahamasina anangonana mpilalao mihoatra ny 300 avy amin'ny sokajy-taona samihafa ary mizara ho ekipa 20 voasoratra anarana. Lalao fifaninanana tohanany ligna Nalamanga amin'ny taranja baskety sy ny IAS Madagasikara izy ity. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Fanomezana toerana ny vehivavy ny Chilize de Game. Ny anton'ilay izy dia izay fahitana hoe afaka manana toerana ny vehivavy eny amin'ny kianja. Dia ny Amazones Bowlers amin'ny club de basket natokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Dia izay ny antony hoe andaontsika hanao hetsika natokana ho an'ny vehivavy anasana ny ankizivavy, vehivavy tanora rehetra andray anjara ampiseho ny fahaizany eny ambony kianja anatin'ilay lalao 3x3. Sokajy manomboka U10, U12, U14, U16, U18, vétéran, super vétéran, corporate. Izany hoe misy kategoria 5 zany ao. Liana Madagasikara andray anjara ao anatin'ny championnat d'Afrique ny U18 amin'ity taona ity dia mety efa dingana anankiray izany izay ahitana an'ireo talenta ny ankizivavy sy ny fomba hitantanana anazy ho tonga amin'ny matianina kokoa. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany indray no ndao rahantsika vetivety. Ampahany tamin'ireo vaovao nisongadina navoaka ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV androany. Trateky ny tompona andraikitra ny arivany alarobia 20 martsa teo ho tokony tamin'ny enora teo eo ny fiarabe iray nitondra tsokotsoko mika milanja 5 taona. Iazo any Vato Centre, distrika Anambositra ity fiarabe ity noho izao tratra izao fa azon-dalana tsy manankery intsony na efa voamarina fa lany daty no nampiasain'ireo olona nitaterana ireto vato ireto no giazana vonjom-baika ireo mika ka ny police des mines no iandraikitra ny fanadihadiana andrasana araka izany ny toy ny raharaha.
Tranga-piaramonina zazalakely iray 5 taona no latsaka tao anaty lavadrano 12 metatra ny alalany tany miadana lalana makany Ambohitrandriana na ary alasora omaly alarby raha ny fitantaran'io zaza io dia efa kely ny rano nilatsahany tao anaty lavaka ary nianjerany azo avy any ambony izy nefa tsy nisy tapaka ny vatany rehefa natao radio naratra kosa ny tongony sy ny tanany ny teo amin'ny manodidina no ny farimbona nanavitra azy raha ny fitantaran'ny reniny. Ny sinany endaka teny anala mahitsy Androibe ity tovavy amin'ny sary ity raha ny fitantaran'ilay vehivavy zokiny omaly alarby tolakandro tamin'ny 3 ora lasa nireo tsy matahoto tamin'izany ny moto Megafi mainty etsy amin'ny sary 3 lahy mitondra basy sy antso no nanendaka azy ary novelesin'izy ireo tamin'ny vody-basy ny lohan'ity lasibatra. Ny iray namelo tamin'ny antsy fa tsy lasa lalina ny iray kosa namelona n'ilay moto dia lasa izy ireo nenjena tamin'ny taxi moto hafa fa tsy tratra ary ny antsovonjy ilay tovolahy fa tsy nisy niraharaha ny antsoantsony ny olona miandrandra fiara-miasa amintsika araiky izany izy ireo. Atao lara-pahamehana ny fanaraha-masony Tamberibidy amin'ireo distrika 5 amin'ny faritry Menabe tanjona ny azo ny mponina tombotsoa mivantana sy ahafahan'ny rehetra mifanometanana amin'ny fampandrosoany ary fizarana aradrarany ny arena ho an'ny vahoaka rehetra araka ny nambaran'ny lehibe ny faritry Menabe mpisolo toerany ankilany hojerena manokana ary atao fanadihadiana lalina ihany koa ny momba ny orinasa Siokoma izay anisany nandray anjara lehibe tamin'ny fampandrosoana ny faritry Menabe raha ny fanazavana hatrany ny fitaovana tao amin'ity orinasa ao Analaiva ity izay tsy ahivina fa nanaovan'ny tsy maty manota tantely afadrakotra nandritra ny fitondrana Razoelina tamin'ny alalan'ny bizinavy nataon'ireo tompona andraikitra araka ny vaovao efa navoaka teto amin'ny pes tamin'izany fotoana. Nampafantatra ny filakevim-pitantana ny KNAP sa androany fa voahaja ny fitsipika sy ny rindran-damina na ny processus de recrutement napetrany mba azona mifantana izay hotale general ny KNAPS ary efa nankatoavin'ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana zany ary ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Atontosany talata lasa teo amin'ny 9 Androibe ny ady-rantsoratra na ny épreuve écrite ho an'ireo mpifaninana 70 tafiakatra tamin'ny 7 voalohany. Manampahaizana ambony voafantina avy amin'ny toeram-panofanana toy ny ENAM, SAEDS, FDSP, INSCAE, FEGS, Universitaire Velzone no nanolo-tanana tamin'ny fanomanana ny lazadana sy ny fitsarana izany taorian'ny ady-rantsoratra 30 tamin'ny mpifaninana 70 isa no nafen'ny fepetra afaka miatrika ny dingana fahatelo sady farany dia ny adina ambava. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Niakatra 100,000 ny vidin'ny barilina ny solika fandrehitra ary nahitana fiakarana 5 amin'ny 30,000. Ny vidin'ny entona fandrehitra ny Eropa taorian'ny daroka bomba ireo fodrafitrasa famokarana angovo any Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Isan'ny anton'izany ihany koa ny fanafiana nataon'ny Iraniana izay nikendrena manoka n'ilay toeram-pamokarana entona fandrehitra lehibe indrindra maneran-tany atao Qatar. Filoha Amerikanina izay nandraona ny animba ilay fodrafitrasa mamokatra entona fandrehitra Iraniana ihany koa raha mbola mitony fanafiana ataony ho setrin'izay. Tapitra treto ny fiarahantsika ho amin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa indray ary tomboky lasy tombo vavelo matomboka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.